fanasana ity makasitraka indrindra ary samiota in'Andriamanitra mandrakarivotsika zany ao anatin'izao toetra rà azo lazaina mivaivay sy ao anatin'ilay atao koa hoe politika fanavoazana. Efa napetraka ao moa iny ny lohateny izay iodikodina ny ady-hevitra izay ataontsika eto fa ny teniko voalohany dia miarahaba izay rehetra manaraka izao fandaharana izao miarahaba alinalina zao moa no fotoana fahana zany dia ny teny moa zany eto afaka mamaly hitako miandalana eo ireo komantera ihany moa dia afaka mamaly zany arak'izay afaka hovaliako sy izay afaka holazaiko eo ihany koa ny fanontaniana izay apetraka nareo roalahy dia afaka mamaly an'izay ny tenako mahita komantera aty moa eto miteny hoe aza adino miteny merameritry atosika amin'ny présentation za moa zokony zokony lakony samy sasanangy samy manana azy sakamalao sy avozo le asa iandraiketana izy be ny tanàna meritry atosika ny tenako moko tsara président ny syndicat des magistrats de Madagascar. Saotra tompoko. Ya, zay indrindra moa satria teto ny rahalanao en tant que ben'ny tanàna izy afaka tsara apetraka amintsika mpanaraka ny fandarana fa tsy misy idiran'ny resaka mahampirahalahy anareo mihitsy satria amin'ny andraikitra no antony nanasana anareo ao anatin'izy ka misaotra anareo, saotranao manokana any amin'izay zavatra zay dia mahaivay be ny tontolo kasika zany. Ahoana ny fahitanao ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao hoe hatramin'izay zany ny fitsarana teo ihany fa amin'izao zany izy lasa ohatran'ny tena ohatra hoe lasa tanana visy havanana zany zao ny fitsarana sy ny fitondrana ny fijerinay azy ivelan'ny monde judiciaire ahoana nefa n'izay zavatra hoe fahitanao azy hoe tsy misy danger ihany ve ho amin'ny asanareo zay zavatra zay sa opportunité io ahafahanareo tena mieritreritra tokoa ny fanavaozana ny tontolon'ny fitsarana satria hoe fanavaozana moa zao no malaza amin'ny lafiny rehetrarehetra na fanjakana io na fiarahamonina io na toe-tsaina io maika moa ny fitsarana. Zay zany no fanontaniana voalohany mba saika apetraka aminao to. Ie, nisy moa ny tolona teto amin'ny firenena zany nanomboka tamin'iny 25 septembre 2025 iny ary ny alohan'izany zavatra izany moa zany tamin'izany fotoana dia tsy lavina ary ny tenako manokana mafoloan'ny syndicat dia tsy mandany zany velively rehefa misy fotoana ny tena moa manazava hevitra sahalan'izao tsy afaka hiteny mihitsy ahoko ny za manokana eny na ny SMM sy ny borobika manaro hoe madio sy tsy misy kolokolo fitsarana ary betsaka ny fimenomenoana ny vahoaka izay manandrara eny amin'ny fitsarana indrindrandrindra ihany koa moa eo amin'ny resaka tambazotra tserasera sy ny sisa be dia be ny parametra antony sy ao ambadika izany zavatra izany fa raha nandeha ny tolona araka ny teniko teo am-boalohany dia anisan'ny fitakiana ny etaeta amin'ny vahoaka na manandrara na tsy manandrara ao amin'ny fitsarana ny asiana ny hoe fanovana fanavaozana ny système judiciaire malagasy dia mety mbola ato anatiny ny ady-hevitra izay ataontsika eto ilay izy be dia be ny parametra mahatonga ny olona memenona amin'ny resaka hoe fisiana kolokolo ka opportunité anankiray ny tolona izay nisy teto amin'ny tany sy ny fanjakana
ahafahana miroso amin'izay hoe fanavaozana ny fomba fiasa sy ny ataoko teny banky tokana hoe ny fanavaozana ny fitsarana zany eto Madagasikara hoe fotoana fanararoatra zany zao hoe inona lay zavatra lesoka sy ny zavatra rehetra tsy mety ary afaka tokony ahitsy sy avaozina. Fatao anatin'ny efa-bolana aloha ialapitsiny dia ny etỳ am-piandohana fa mbola tsisy ny zavatra afaka tsapain-tanana raha ny fomba fijery ny syndika manokana eo anivon'ny tontolon'ny ministeran'ny fitsarana. Zay angamba aloha no valiteny omeko voalohany afaka mitohy mametraka fanontaniana, za koa moa eto mezaka ihany mijery an'ireo zay commentaire zay ataon'ny mpanaraka. Mahatonga mametraka zay fanontaniana zay mantsy amin'izao fotoana zao ny zavatra re ombieny ahely sy lazain'ny olona moa zany tsy hoe ahely fa lazain'ny mpiaramonina amin'ireny ny situation politika amin'izao fotoana zao reny dia somary gagagaga fa raha ny procédure ve ohatra tsy tokony hisy tsy haiko hoe procureur ve sa ahoana azonao zavaina aminay vahoaka ve ny processus judiciaire ny amin'io zavatra io, fa zavatra nanaitra anahy manokana dia tonga dia hatrany dia tonga dia ny ministre ny fitsarana no mamoaka ny lamina rehetra hoe tsy meloka izy tsy efa misy fitsabahan'ny exécutif ave ao anatin'ny asan'ny judiciaire na dia totsy hoe ao anatin'le corps-nareo koa ary izy dia eo zany no mahavery anay hoe lasa fampiditra ve zany ny exécutif sy ny judiciaire amin'izao fotoana zao no le hoe zay ve le fanavaozana sa ahoana. Eo zany no fanontaniana voalohany sady ampitaina aminao namana. Miresaka lay perquisition zany anareo manontany mikasika an'izay io moa resaka hoe ahoana ny procédure na perquisition amina mety hoe fisina infraction anankiray. Normalement nisy ny fivoriana izay niarahana tamin'ny ramatoa minisitra moa fony herinandro izay natababolana tao aorianany nandraisan'ny asany. Ny ministra ny fitsarana amin'ny ankapobeny no atao hoe chef ny ministère public na lehibe amin'ny fampanaovana angamba manerana ny nosy amin'ny ministra fitsarana anazy. Manana a double casquette ihany ny ministra fitsarana zany satria izy moa zany poste politika ny poste ny ministre de la justice fa rehefa lasa ministra ianao dia ianao no ao anatin'le atao an'le hoe principe de la subordination hiérarchique. Rehefa nandeha ny fifampiresahana tao amin'ny cour suprême izay tamin'ny fotoana ny onana mbola tsy nisy kosa aloha tao anatin'ny tantaran'ny fiainam-pitsarana hoe ministra fitsarana ny famelabelatra sy mifampiresaka tamin'ireo mpitsara tao amin'ny cour suprême tamin'izay fotoana izay. Ary ny subordination hiérarchique matetika moa zany dia misy ilay hoe baiko, fa nampianarana anay aloha zany na dia tsy ao anatin'ny ordre judiciaire raha moa zany misy ny tenako fa rehefa manao formation ENMGO dia misy le atao hoe tronc commun hoe misy principe général be da be iarahan'ny filière anankitelo mianatra moa zany. Dia nangataka ary ny tenako mihitsy moa nandray fitenenana tamin'izay fotoana izay hoe raha misy mibaiko mba tsy hisino ny fanenjikenjehana an'ireo collègue magistrat après dia tsara foana mba misy ny atao hoe trace écrite zany na hoe antsoratra izay tokony omeny ny ministre fitsarana. Ary ny fanekena izay resaka izay tsy hoe fanekena anaovana firaisana petsapetsa akory na ho an'ny ministra zany na ho anay mpitsara, tsy, fa eo amin'ilay fiarovana n'ilay mpitsara amin'ny fanajana n'ilay principe de subordination hiérarchique. Miala tsiny amin'ny indraindray mety misy teny vahiny fa tsy voazavako amin'ny teny malagasy. Raha izay miresaka perquisition tsika to dia ampidiriko resaka politika le resaka satria
tsika angamba mahatsikaritra hoe miaramila no mandeha manao an'ilay perquisition. Zavatra hitako tetỳ amin'ny tambazotra ny vaovao araka izay mihery a, zay aloha no hita hoe misy miaramila amin'ny saritava zao. Amin'ny fait moa zany a, ny miaramila de tsy officier de police judiciaire fa ny gendarme sy polisy, ary tsy ny gendarme fanatanterahana ny rehetra reny. Ka tsika raha ny aina eto tamin'izany taona 2009 fa tonga aty amin'ny 2016 raha nandinika anareo tamin'ny fotoana nisy publication izay nataoko izay a, de niteny mihitsy aho hoe mila ialana ilay pratique répétitive izay tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana, satria raha attribution apetraka amina autorité habilité à le faire zany hoe ny ireo izay manam-pahefana tompony andraikitra tokony hanatanteraka azy a, lasa misy fitsaingoana any anatin'le zavatra. Ianao moa teo i pastera ny teny hoe ny ministra mihitsy zao ny tenako aloha zany aloha tsy afaka ilaza ny fahamarinana ny zavatra noteneninao a na ny mahadiso azy, satria na izaho tenako koa de manontany tahaka ny anontanianao hoe misy tokoa ve ary le baiko a, izy ve no baiko an'ireny miaramila reny sy ny sisa manao an'izao, satria vaovao eto amin'ny tambazotra tserasera angamba no samy na raha tsika tsy fantako izay mety hoe source d'information azonareo moa akoatr'izay. Fa ny anahy le fienitra fotsiny eo anivo ny resaka lalàna no tiako amafisina hoe tsy officier de police judiciaire velively ny miaramila. Voangana angambontsika teo nahita an'ilay nahazo ny premier ministre teo aloha Désiré moa Rajaonarivelo izy teo raha tsy diso sa Rakotoarjohn, de hoe miaramila amin'ny saritava sy ohatrohatr'izany ny angamba ny ministre ny fitsarana no mba angatahako hoe anamarina na andiso an'ilay fomba fijerin'ny mpanaraka ny tambazotra serasera sy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena hoe nisy ve ny baiko izay nataony a hoe andana ataovy perquisition ny arisy arifa. Normalement misy ny procureur général en cour suprême, misy ny procureur général en cour d'appel enina eto Madagasikara, misy ihany koa ny procureur amin'ireo tribunaux de première instance eto Madagasikara. De manaraka ny antanatohatra ohatr'izay zany, zay le atao hoe subordination hiérarchique resako tary ambony a, ilay inty izy manaraka ny tanatohatry ny fahefana tahak'izay zany a, maingany amin'ny ministre de mety mandeha ao amin'ny procureur général en cour suprême, midina ao amin'ny procureur général en cour d'appel, any amin'ny procureur de la république amin'ny tribunal de première instance zany. Ohatr'izay no afaka amaliko an'ilay fanontaniana. Fa ny tsindriko ty teniko ty hoe amin'ny maha-olom-pirenena de tsindriko le izy hoe tsy manana fahamarinana afaka hamalinanareo eto hoe tena i ministre Ramatoa Nisoerinaivo no mibaiko teto sy mibaiko teroa, satria tsika zany rehefa miresaka de mila atao hoe ty le source mazava an'ilay baiko. Io ihany koa mety hoe misy le procédure mandeha ivelany tontolo ny fitsarana mihitsy zany. Ok, sotranao nanazava zay procédure zay, tsara moa nanazavana zay, ka eo matsy no mahatonga anay mametraka fanontaniana ho anahy manokana sady misolo tena ny vahoaka hoe raha noroso amin'ny hoe fanavaozana isika de anisany ho anahy manokana aloha, zay moa ato anatin'le fikambanana hoe fanorenana miabo gardien de la révolution, de nahita hoe ny olan'ny Madagasikara hatramin'izay de amin'ny tontolon'ny fitsarana zay politisé loatra, tena instrumentalisé nireo mpanao politika, antony hoe mpanao politika de nitotondra voalohany indrindra. Ka ho anay manokana aloha tsy fantatro hoe afaka mandiso an'izay ianao na manamarina an'izay hoe dia manontany anao aho zany en tant que président zay indépendance de justice zay, satria laso kely aloha fa janvier
le amin'ilay zavatra tokoa moa dia misambadida kely mialatsiny indrindra fa misy imprévu be dia be hoe fa manino ohatry izy ny fitsarana ataon'ny fanjakana atao fitaovana politika foana fa ary de voatery lasa voafehatra aminareo amin'ny SMM tsy mba misy izy mijorona iray zao izy ka misy hoe rafi-pitsarana dia ny filohan'ny CSM na ny président filohan'ny CSM ny misy ny fitsarana eo ambany koa dia aiza ho aiza ny mety ho fahaleovantena somary fangaro be le fanontaniana ho fiainana tsiny fa raha tsorona angamba n'le tianytenenina dia hoe possible mbola tokony anana anjara quota zany ve ny filoham-pirenena eo amin'ny fanendrena ny olona ao anatin'izany rafitra rehetra zany mba hahatonga an'ilay indépendance de justice. Miresaka indépendance de la justice moa ianao anatin'izay izay fanazavana omban'ny fanontaniana izay napetraka pastera zay fienitra fotsiny tiana hoe principe no hazavaiko hoe ny atao hoe fahaleovantena fitsarana moa zany manambara hoe ny mpitsara tena amin'izay didy avoakany araky ny lalàna. Ny fahatelo manaraka an'izay miresaka ny filan-kevitra ambony mpitsara ianao na ny conseil supérieur de la magistrature zay ny tenako moa nisy taona à l'époque ny fanambarana nataony colonel Patrick hoe ny tenako sy Mamoravatomanga no mpanino ty izy mpanao affectation mpitsara ao amin'ny CSM sisa io moa tsisy idirako fa hazavaiko ny atao hoe filan-kevitra ambony mpitsara. Ao amin'ny filan-kevitra ambony mpitsara zany dia misy mpikambana eo amin'ny 40 voafidy izay ny mpitsara no mifidy azy. Misy olo tena ny fiarahamonim-pirenena na hoe représentant en société civile. Misy ny atao hoe mpikambana avy hatrany izy dia mpikambana no ny toerana misy anazy dia ireo lehibe procureur général na ny cour suprême sy ny premier président cour suprême dia ohatr'izay zany firafitra ao anatiny io filan-kevitra ambony mpitsara fa ny folohan'izy io dia ny filohan'ny repoblika ary ny tena moa voalany président ny SMM 2021-2022 nandray an'le asa tsy nindray tsy nindova tsy dia tiana le hoe iny foana no atao ho tatatatainy isan'andro tamin'izany fotoana nametraka mihitsy zay hoe stop hoe atsaharo ilay fitsapatsapahana amin'ny raharaham-pitsarana satria tamin'izany fotoana aloha nisy ny fahatsapahana hoe tena misy ihany fambolana zavatra be da be mikasika le satria resaka misy resaka hoe kolikoly baiko sy sisa fa nisy ihany ny tena hoe fitsapahana ataon'ny fitondrana amin'ny raharaham-pitsarana dia eo zany tsika le atao anatin'le atao hoe fanavaozana ary zany zavatra zany no mbola ho avy ngamba ny anjaranay eo anivon'ny syndicat sy eo anivon'ny mpitsara ray manontolo manerana ny nosy hoe tokony efa fotoana hialana zany atao hoe folohan'ny repoblika no folohan'ny filan-kevitra ny mpitsara ary tadio tsika gasy tsika malagasy tsy voatery ao anatin'ny sehatra fitsarana ihany fa mbola mametraka foana tsika amin'le resaka le hoe hiérarchie na misy fotoana aza matetika amina fotoana tsy tokony hoe ametrahana ny atao hoe hiérarchie dia lasa hialokalofana le hiérarchie mety anaty fietsaram-belatsia mety anaty tahotra dia ekena zay tiany zay hevena hoe ity ny lohany indrindra eto amin'ny tasy ny fanjakana dia izay zavatra izay no mila hedivana ary izay moa zany miandry hoe rovina ny torony eo anivon'ny système judiciaire malagasy no avy amin'ilay atao hoe ina moa zany azoko ilazana anazy hoe ametraka an'ireo singam-panavaozana ho an'io fitsarana malagasy io fa manaiky ny tenin'ny pastera le amin'le hoe raha ny zavatra hitan'ny sarababem-bahoaka eny ivelany dia tena hoe instrumentalisera lasa fitaovana ilay fitsarana zany amin'izay mampetipety an'izay mpanatanteraka
eo amin'ny fitondrana. Io moa tsy ho resahantsika angamba, tsika tsy mahita ny tena hoe inona ny ankolisy mandeha entre samy lehibe any ambony any a, fa matoa misy fomba fiteny zay hoe nitsikitsika tsy mandindy foana fa ao raha misy ny fimenomenona ny olona, tsy voatery tamin'izao ihany fa na ny teo aloha ary a, misy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ato anatin'ny fitsarana. Dia izay ilay fahavononana raha voalan'ny fandroany moa nanao ny assemblée générale ny SMM de efa niteny ny tenako hoe miaraka tamin'ireo birao izay miaraka amiko hoe vonontsika ametrapetraka amolavola ho an'izay fanovana ho an'ny rafi-pitsarana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. De ny azoko tenena aloha zany hatreto nisy taona asa ara-tadidinareo nanao publication zay hoe transition sa intérim fisoloterana sa teteza mita, de niteny aho hoe fanonganam-panjakana misy teto transition zany no tokony misy eto ato anatin'ity transition ity ve tsika ny roso amin'izay fanavaozana ny rafi-pitsarana zay sa hiandry hoe amin'ny fotoana ohatry ny ahoana, satria efa bolana teo eo zay ny lasa. Ny azoko tenena angamba raha fiheziko aloha hoe araky ny teniko tany am-boalohany de hoe mbola tsy misy zavatra tena hoe azo tsapaitanana hoe io fa tena nisy ny fiovana tanteraka raha ho anay ato amin'ny fitsarana manokana. Izay ny fanontaniako manitity hoe dépolitisation ny justice, fahalalanao azy nareo mpitsara ao ve mbola misy ve, tsy teny hoe misy ve tsy efa pitoroka fa raha ny tokony io zay ny mpitsara tsy tokony ho mpikambana na de loin ou de près amina antoko politika anankiray eo amin'ny lafin'le resaka conflit d'intérêt, sa ve ahontsika zany azo atao, tsy fantatro fantena adaladala angamba ny afa tiako mba aka ekeny satria misy mantsy bon ataotsika hoe resaka aty ambadika foana moa io fa nazanaty zany araky ny tenao matoa mitsikitsika mandidy ao raha ozy ianao zay. De eo indrindra ny mampieritreritra hoe indraindray zany malaza be tamin'ny fotoan'andro hoe reto quota ny HVM, reto ry zalahy TIM, reto any zalahy opposition, reto ny ao fitondrana, de eo ampovoany eo am'izay zany le vahoaka ka tsy fantatro ny réalité an'izay en coulisses sy en vérité. Ahoana ny hevitrao? Resaka hoe politisation hoe fanaovana fitaovana angamba le instrumentalisation ihany no averiko ny fitsarana ny lalàna arak'asa amin'ny fiampitsara aloha dia tsy mahazo manao politika ny mpitsara. Ny atao hoe tsy mahazo manao politika dia ilay misafilie amina antoko politika. Ny tsy fahazony manao politika moa zany hoe eo mbola débat rehadevitra be mipetraka satria ny droit civil et politique dia droit fondamental, zany hoe zo fototra iny ary tsy gaga angamitsika betsaka nge misy mpitsarany hoe lany député lasa député, manana zo ihany ny tsy hoe ihany fa manana zo ny mpitsara fa io moa sur décision na hoe amin'ny alalan'ny fanapahana zay raisiny eo amin'ny CSM. Ka raha hoe resaka hoe mpitsara manao politika sy ny sisa tsika, ilay lalana fototra eto amin'ny tany sy ny fanjakana mihitsy no manome fahafahana ho an'ny mpitsara afaka milatsaka hofidiana izy amin'izay fifidianana be ny tanàna io na député io na filohan'ny repoblika io na sénateur io, zoany no milatsaka amin'izany. Fa io question d'éthique na manao politika na tsy manao politika, rehefa mipetraka ilay etika hoe rehefa any amin'ny fanaovana politika ianao la ny député sy ny sisa dia any, ary tombon-dahany be ary zany raha misy mpitsara ohatra la ny député mijery ny moins sy ny plus rehetra amin'ny resaka système judiciaire eto Madagasikara ohatra ka mba isany manao ny tolo-dalàna ho fanavaozana sy ho fanatsarana ilay rafi-pitsarana eto Madagasikara. Tsy hitako inona moa no maharatsy an'izay. Miresaka quota ianao hoe reto olon'ny HVM dia atao
ataovy an'izao fa tapaka izany pastera sa maheno nareo? Tapatapaka kely izy teo azafady. Ao ve? Ao. Izay zany le teneniko hoe tsy haiko hoe atraiza moa izy teo ny tapaka Teo am'ilay hoe misy quota. Matomboka de syndicat ohatran'ireny syndicat rehetrarehetra reny. Raha ny teny colonel Patrick hoe imbitana miarakara vatomanga de mpanao ny affectation ampitsara ao asa tsy haiko ngamba hoe zavy eny andia baiko an'Andriamatoa Andry Rajoelina izay filohan'ny CSM tamin'izany fotoana hoe ity ataovy procureur ary de ity ataovy procureur général tsisy idirako. De ohatr'izay le ny syndicat zany de sahala amin'ireny syndicat rehetra reny. Tsotra be le izy, ny asana syndicat de mitovy amin'ireny hoe ONG ny attribution sy ny sisa moa zany raha adika eto fikambanana tsotra, fa eo amin'ny resaka socio juridico politika ny ara-tsosialy ny araky ny lalàna ary ny ara-pitsarana sy ny ara-politika eo amin'ny firenena ray de tafiditra ao anatin'ilay hoe groupe de pression ny syndicat mijery ny plus sy moins amin'ny zavatra tsy mety ao amin'ny tontolo n'ilay secteur misy azy, ohatra ny anazy zao atao amin'ny fitsarana de miteny rehefa tsy misy zavatra afaka hoe tsy maintsy tenenina de ohatr'izay le izy. Fa le resaka quota resahanareo eto iny tsy miditra amin'izay mihitsy ny tenako hoe misy ve any hoe ohatra zany zao ohatra amintsika miteny zao zany ataoko exemple akaiky le izy zao hoe miova sata miova andrina miova ny fitondrana tsy hay moa izy ity mbola ny ataoko tsindry kely foana entre guillemets le hoe miova hoe transition ty sa intérim sy ny sisa de hoe mety ho avy koa ve hoe hovaina koa ve ny procureur ery sy ny procureur général ery sy ny sisa, mety zay ve satria zay ny zavatra tsapanisy teto amin'ny tany sy fanjakana teto rehefa miova régime de hovaina daholo ny élément zay angambany mety misy singa kely mety hatafidirana le ahiahanareo vahoaka ao anatin'le izy hoe lasa instrumentalisé lay fitsarana. Zay ngamba no afaka maliko an'ilay quota tiany pastera tenenina fa raha ny tokony ho izy raha ny lalana amin'ny fiain'le izy dia tsy misy resaka quota zany. Izany fa eo fa misy membre CSM be da be eo raika amby roapolo isa zareo ny ao reo mandidy manapaka hoe zao indray satria mijery carrière ampitsara ny CSM de zay idirany exécutif ankolisany ambadika any za tsy mahafantatra tompoko ny aloha to de teneniko zay. Ya io namana Moustana mbola niezaka zay mitady solution de izy nataoko tsy tafiditra izy fa mitady astuce atao amin'ity le plateforme ty de afaka miteny izy de filmeko ohatr'izao de mino fa mariage ianao any nareo koa mety mahitana miaraka eto zay mirahala zany ohatran'ny hoe manao anona iatsika menanao fitenenina Moustana. Tsy eno Ya mbola vao hiteny izy, mbola misy décalage kely. Oui pasteur misaotra nandeha fitenenana miarahaba tsy eny ve? Maheno zay ka maheno zay fa misy retard tonga de mitenena tsy maheno ve? Maheno tsara maheno zay fa misy retard alefa fa tonga de mitenena. Alefaso misy retard. Oui arabena i président ny SMM moa tonga vahitsika eto androany tena mialatsiny amin'ny resaka olana teknika be dia be androany amin'ny tsinam-pozina miarahaba mipijery atsika rehetrarehetra
ny henanareo ihany tamin'ny resaka anareo efa nandeha teo aleo tohizatsika ihany le resaka satria nareo ohatrany efa niditra tany anatin'le resaka procédure moa nareo teo ianako fanotaninako tiako verenana kely président en tant que anao président ny SMM zany tena isaorananao aloha isaorananao ihany nahasany hiaraka aminay androany ahoana za zany niverina am'le de resaka déontologie resaka déontologie sy principe ahoana ny fijeriny SMM ahoana ny fijeriny mpitsara eo amin'ny fanendrena aloha ny tiako resahana fenandrenany ramatoa ministra satria ohatrany manana misy paradoxe institutionnel majeur misy olona ray zany efa désavoué par le syndicat ni sanction par la loi pénale de niverina avy tany tonga de izy mitondra le ohatrany hoe nommé en tant que ministre de la justice aiza ho aiza zany le principe de justice indépendance de la justice am'izany tsy misy conflit d'intérêt ve ao ahoana ny fomba fijeriny namanareo rehetrarehetra tsara am'izao alohany ny olona ny vahoaka ino hoe zany fitsarana madio sy mangarahara zany satria misy olona ohatrany hoe amboniny lalàna zany ahoana ny fanazavany syndicat zany fomba fijery zay aloha zany manao fanontaniana hafa ya misy retara kely moa ny feotsika mety rehefa kelikely mositana vao maheno fa tonga dia omena ny vahintsika ny famalina fanontaniana tao ary to mahemby atsika ya mare ohatrany tsy mahita sarotsony amantsy pastera za eto fa tsy maintsy ataoko miaraka eto sarinay rola de afaka miteny ianao zao zany lay fandehany ary tsara tadidinareo angamba ny andro ny 4 oktobra de nisy publication natao ramatoa ministra fitsarana tamin'izay fotoan'izay hoe imbitana président ny SMM dia manao menasina grevy raha ho atao ministra fitsarana ny tenako nisy zay ary moa teraka polémique sy ny sisa ny anaty tsotra be na tamin'ny premier mandahako amin'ny maha-président ny SMM ana am'izao deuxième mandat zao ary voalany moa nisy iny ny assemblée générale atao aminay de nametraka foana ny tenako tsy ho anjaran'ny SMM mihitsy ny teny hoe irakoto na irabe na irasoa na iravao atao ministra fitsarana ary raha nisy moa ny intervention nataony ramatoa ministra tamin'ny efa ray volana atao aririna zay tamin'ny joary ravoajanahary de efa nanazava izy hoe nisy ny malentendu tao anatin'ilay situation misy zara moa no ny teny hoe ifanirisoany mantoriko taiza moa no nidirako ho birao tao amin'ny SMM raha tsy fony izy folohan'ny syndicat mpitsara teto Madagasikara tamin'izany fotoana c'était en 2016 tamin'ny taona 1992 za tsy miditra lalina araka ny fantaniny mositana teo hoe question ana déontologie sy ny sisa ny any teneniko de tsotra be ny olona izay manendry ny mpikambana tao amin'ny gouvernementa any angamba no tsara hiantefan'ilay fanontaniana satria ny antony poste politika hoy aho tany ambolohany ny poste ny ministère fitsarana zay ny lalàna misy eto amintsika de izay tononony eo anivon'ny fitondrana mpanatateraka no ministre ny fitsarana ary ny tenako nametraka an'izay foana rehefa mifampiresaka satria tsy afenanareo hoe ao no manontanytany hoe iza no atao ministra atsika sy ny sisa
raha mbola misy olona ny afaka nyteny hoe ino rambitana président SMM nyteny hoe ianona atao ministra anay na ianona aza atao ministra, de afaka miteny ngamba le olona hoe nanao an'izany ny tenako. Ny antony to de azavaiketo ary zava-dehibe tsy ho an'ny SMM rehetra zany zavatra zany fa ho an'ny syndika rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana, mba hananany syndika hazon-damosina amin'ny fotoana ilana azy fa tsy hoe andeha tatatata foana akory na hiteny foana. Zao occasion zao tsika androany zao fa mba tsy de tsara ny syndika zany hoe andeha hitady sezerisy, andeha hitady sezero hoe aka poste politika, fa raha ny syndikan'ny magistrat de Madagasikara ohatra no andeha hiteny hoe ianona no ataovy ministra anay, tsy misy zavatra tonga lafatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ka raha izy zavatra ny kipaimpai na zavatra olana tokony hoe mba ahafahan'ilay syndika mijoro, nefa izy no nandeha hoe nanolo-kevitra sy nitaditady lalana à gauche à droite hoe ty ataovy ministra fa iry aza atao ministra, de mamatotra n'ilay syndika izay, de zay no tsy mety. Fa ny anahy de tsotra le principe hoe tsy andraikitra ny syndikany andeha hiteny amin'ny exécutif, efa ao anatin'ilay zavatra andresan'ny mosy tana teo zany hoe ajaina le indépendance an'le justice de tsy andeha hiteny amin'ny reny exécutif hoe ianona atao ministra anay na ianona atao an'izao. Io ny azavaiko aminareo mirahalahy sy ho antsika rehetra mpanaraka dia hoe na inona na manao ahoana na manao ahoana, zay aloha ny lalàna misy eto, sauf anga hoe isy ny fanovana sy ny fanavoazana ka tsy ho andraikitry ny any amin'ny ivon'ny filoham-pirenena ntsony no anonona izay sy anendry izay ministra fitsarana, zay zavatra hitako ihany moa hoe anatina tany tandalàna tany demokratika tsy lozika hoe tsy ny mpitondra, fa averiko le teniko hoe question d'éthique le izy ao anatin'le asa zay tandremana sy sahanina. Zay angamba tsy haiko hoe raha misy adiniko amin'le mikasika le fanontaniana. Ya tonga de teny aloha taraikiraiky ny feo vao tonga ny Amosi-tanina. Manao fanamarena kely ho anareo manao commentaire, misy ny teny hoe aza resahana raha matoky ministra miala tsiny tompo fa raha fitsarana tia tsy maintsy voakasika izy ary misy resaka politika io, ka eto tsy misy fijerena arinantavana iza na iza, manana ny indépendance-nay zay tsy mana fitonganana amin'izanizaka, ny atao hoe attaque personnel ho an'le namana miteny eo de tsy miresaka tare zay na miresaka ny vie privée fa miresaka ny mikimaky eo anivon'ny fitondrana misy zany. Ny zavatra anankiray de ivrenako kely zay hoe misy namana ato mametraka fanontaniana hoe ministre Fanirisoerina avy ihany no nanindraindra le resaka hoe capture d'état capture d'état zay nampiasain'ny mpitondra fanjakana teo aloha ny amin'ny fanjakana zay misy ifandraisany amin'ny mpitsara, satria ny instrumentaliser mpitsara ireo mpitondra teo aloha reo tamin'io capture d'état io ary misy entité anankiray manaraka koa izay atao hoe groupe na mafia ao Madagasikara izay hitapoky hitam-pirenena fa mampiasa namanareo mpitsara sasatsasany. Eo zany fanontaniana mipetraka hoe ahoana no système hitanao sy hitan'ireo ekipanao ideconstruisena an'izay lien zay hoe misy olona tsy maty manota mafia ary tena misy io informel ao Madagasikara izay manao capture d'état ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministère fitsarana sy ny fitondram-panjakana ka mahatonga an'ilay hery famoretana eo amin'ny fiainam-pirenena. Ahoana ny mety solution azo vana ve zany sady hoe hipetraka fotsiny amin'ny apetraka amin'ny conscience n'ilay mpitsara. Za mantsy manaraka ihany ny zava-misy ohatra ty ampitan-dranomasina ianao zany mino fa ianao koa mahita tsara nga Nicolas Sarkozy ohatra zao nanana problème izy tao a Frantsa de nalaza be mihitsy hoe tena nifanandrona tamin'ny juge izy ary nitaraina moa izy hoe lasa république des juges zay ao Frantsa, dia lasa ohatra nisy kakay kely araky ny fijerin'ny mpanarabaovao entre ny fikambanam-pitsara sy ny mpitondra tany, lasa extrême indray moa na ny frantsay. De ny fanontaniana mipetraka zany tsy hoe zareo no alana tahaka tsy any mihitsy le izy, fa ny fanontaniana mipetraka hoe na zareo indray zany lasa ny juge indray zany no manao
la loi de la pluie et du beau temps, fa ny aty amintsika lasa ny juge indray no ampiasain'ny mpitsara sy ny avocat sy ny sisa fa tsy ny juge rery azafady tompoko, ny rafi-pitsarana ampiasain'ireo mafia amin'ny resaka capture d'état, reny afera be dia be hitantsika zay nolazaina tamin'ny fitondran'ny Ngara Rajoelina reny. Ary ianao moa efa nanatsidika an'izy dia soa ianao fa tsy niala an'izy ary isaorinao be dia be ny fahasahinao hoe zay aby nanaovan'ny olona tondromolotra anao hoe ianao ve ozy izy mpitsara ny Ngara Vatomanga noho io le resaka capture d'état ataon'ny zara opérateur économique io. Zafady fa lava be. Tsy maninona moa tsara koa moa le fanontaniana zay rehefa hoe mba mazava sala amin'izay izy mikasika le resaka hoe capture d'état sy ny sisa teo ny ananga mba ataoko banky tokana pastera ny valiteny hoe vonona iova ve tsika, vonona andeha amin'ny fanavozana ve tsika, vao efa-bolana moa zay no lasa misy zavatra eto tokony hojerena akaiky satria raha mandinika ako sy mijery ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia lasa hifandimby hanao polisy voalahireto zany ny fitantanana nyty raharaham-pireneny ity. Ny fanavaozana amiko ekeko ny tsy maty manota mila fanenjehana sy ny sisa, fa raha vao mipetraka ny deux poids deux mesures tsy misy zavatra tafavoaka izany eto. Miresaka capture d'état tsika hoe fehezina daholo zavatra eto sy zavatra eroa, misy farana zavatra etra pastera, misy farana zavatra etra, fa ireo olona ankehitriny izay mandrambo ny fahefana moa zany, manana ny fahefana eo amin'ilay volontériel zany no mbola tsy mazava amin'ny vahoaka hoe ahoana le fomba hitantanana le firenena, inona tsara le tena fanavaozana mila atao. Tsy resaka fitsarana ihany ny olana eto, tsy resaka fitsarana ihany ny olana eto, fa fitsarana moa zao no resahantsika eto amin'ny maha-président ny SMM ny tenako dia teteny aho hoe be da be ny zavatra mila avaozana. Tsy haiko moa rehefa kelikely eo tsika ho avy amin'ny antsipiriany hoe inona ny antony mahatonga n'ilay fomenomenona vahoaka amin'ny resaka kolikoly. Fa ity moa mbola hoe capture d'état dia ny anahy ny teniko tsotra sy mazava hoe hifandimby hanao polisy voalahireto ve tsika sa tena ho sa hoe na tamin'ny andron'iza na tamin'ny andron'iza dia hifamela sa mbola hifamony sy hifamely ankolaka sy mivantana eto. Zay zavatra izay no mila jerena. Fa io raha vao atao resaka kobakambava zay ny nisy fotoana na kivy ary tsy afeniko zany anginana, satria tonga amin'le fitenena izy hoe misy fotoana anginana, misy fotoana mandinika na dia ny fiarahamonina misy sisa kivy dia hoe aleo mangina. Fa ny antony nampatonga ny tena hoe amin'izao indray aloha miteny dia mbola manana indray mifondra le fanantenana hoe niova ny fitondrana, donc tokony hisy zavatra hiova zany. Fa tsy haiko aloha raha ho resantsika tsipiriany capture d'état tsy capture d'état eroa zao procédure sy sisa, mety efa raha miresaka attaque personnelle le izy tsy dia tsara zany, zavatra tsy mety fa ilay volontériel ny ilay fahavononana mazava no ilaitsika zany ankehitriny dia mbola hoe vao efa-bolana ny lasa. Zay ao ve zay ya omeko any mositana indray fitenenana fa somary taraikiraiky moa ny feo vao tonga any aminy dia miandry kely tsika. Ny anareo henoko tsara fa ny anako ny dekale tonga ny aminareo tsy fantako maninona. Ka le vidéo tia miray sur plateforme, miray sur Facebook fa tsy maninona io fa tonga dia mitenena.
raha sy tombo kely amin'ny zavatra ny resanao teo namanambinina dia tsy hoe resaka fitsarana ihany satria raha rotona ny ianao ny eto a lasa indray ve? Tsy lasa fa mbola le taraiky le feo. Ay le midekala. Tena décalé zany feo zany ndray ny lasa décalé fa miala tsiny a. Raha resaka fitsarana ozy atsika teo a, resaka fitsarana le izy amiko satria andrandraina ianareo tsara zany mba soa ihany fa manana mpitsara atsika ao anatin'ny syndicat afaka miteny afaka mirahina miteny hoe misy zavatra tsy rary satria ohatra ny efa very zany le malagasy tsisy olona ianteherana tsony raha ohatra ka misy atao hoe syndicat ny magistrature zay mijoro satria inona tenentsika ankoatra ny miaramila ny force de l'ordre na tonga am'izao olana be dia be zao a ny fitsarana ny tompona andraikitra voalohany raisitsika ny HCC mpitsara ihany reo a anisan'ny ambonimbony a raha manoteny ianareo a mienanareo bebe kokoa ny olona toy izay a mpanao politika nefa ohatra ny mbola matahotra tsy mahasahy miteny ny ankamaroany isaorana moa manokana ianao a mahasahy miteny a fa raha ohatra ka organise tsara le izy a misy mahasahy miteny ohatra ny raisitsika exemple satria efa resanareo ihany resaka hoe perquisition teo mandrakity androany a tsy misy mpitsara na olona mpanao lalàna ray miteny hoe rariny sa tsy rariny zany militaire force militaire manao perquisition zany misy miresaka moa anatin'le izy hoe quelque tête ihany militaire amin'izy fa misy fa miteny hoe milisy mbola tsy nahita proof moatsika am'izany ray zany aiza hoaizany sécurité ny malagasy zany am'izany ohatra hoe tena lasa capture d'état zany za hoe fitaovana le fitsarana raha raisika exemple zavatra voatsely nandeha any États-Unis a manao ny ataony Trump a hatramin'io mampiasa an'le force AIS io a fa raha vao niteny ny cour suprême dia niemotra ihany Trump na miresaka ny taxe douanière ny Trump miopapany dia niteny ihany koa ny mpitsara ny cour suprême aux États-Unis amin'izao hoe ok zay fa tsy azonao atao eto ny limity dia lasa indray ao ve mbola ve paster atoka mihinana daholo ankamaroany lasa ohatra zany le izy misy zavatra tsy arako kely le resa mosy tanina raha mba afaka verina kely hoe avereny kely hoe mositana azafady fa misy manao jonglage mifanamina dia voalohany akory ka ay ok avery kely fa tena mialatsina am'izany olana teknika be dia be zany raha ohatra ka hoy za hoe tsy miteny zany ianareo hatramin'ny voalohany ve eo le faraparany hatramin'ny voalohany ve tsy araky ny namana sa le taty amin'ny faraparany ho a dia hoe
ahoana zany ny andraikitra tontolo raisinareo mba hoe mba misy tsara na syndika na ny mpanao lalàna mba miteny hoe ahoana io zava-miseho amin'ny firenena io na resaka perquisition zany tsy ara-dalàna na ireo miaramila ampiasaina hoe ahoana ny miaramila no ampiasain'ny ministera ny fitsarana no perquisition na dia tsy manana décision définitive ary ianareo mba miteny mba afantaran'olona manao balizy hoe tsy complice ianareo tsy miombon-kevitra amin'ny tsy fanaran-dalàna ianareo fa ireo mihitsy ny tsy te hieno, ireo mihitsy ny tsy te hanaraka zany lalàna zany mba ahafantarantsika hoe aiza ny ady mitondrantsika le izy rehefa tsy manaraka lalàna manko ireo fantatsika ihany fa dernier recours tsy maintsy misy instance internationale io au moins zany mba misy namana gasy be dia be aty ivelany mba hivondrona hoe andao hitoriana amin'ny instance internationale satria efa hoe misy capture d'état io tena hoe utiliser zala ny administration sy ny fitsarana fa manana intérêt agir zany atsika au niveau international. Ya, somary lava moa le fanontaniana Moustane. Ny ahitsika kely aloha amin'le resaka vocable juridique, ny resaka mandat de perquisition dia ao anatin'ny atao hoe fepetra ny famotim-pitorana, izay le hoe mesure d'instruction amin'ny raharaham-pitsarana mandeha, fa tsy mbola misy resaka hoe décision définitive. Ny atao hoe décision définitive mantsy dia le sina fandikan-dalàna anankiray mety fitoriana efa mipetraka eny fitsarana. Moustane moa mbola tsy tafiditra teo raha efa tafaresaka kely an'izay izaho sy pastera teo hoe Nitsindriky tsy le hoe amialatsiny tsy hoe manapaka teninao le fahazavana fa azoko le izy fa sady rehefa manao débat ohatr'izao moa zany dia mba ezahana koa le hoe miezaka kely mampianatra ao anatin'le izy. Ho any amin'le valiteny mihitsy moa ny tenako zany le hoe le resaka hoe olona manao an'le mandat de perquisition mahavaly zavatra be da be angambizay. Ny resaka hoe décision mivoaka momban'ireny mandat de perquisition sy sisa ireny na za miteny aminareo tsy mbola manana preuve eto am-pelantanana hoe ty zao nisy mandat ty tsisy mandat, fa reny tsika samy niarana hita teto amin'ny tambazotra hoe nisy andiana miaramila misarotava vao tsy ela voaingana teo tao anatran'Andriamatoa Prime Ministre teo aloha Désiré Rakotoavy John, dia angamba le izy ho raisiko amin'ny mety ho resaky Andriamatoa colonel Patrick tamin'izany fotoana hoe secret défense no comment mety mbola izay ngamba, dia mety mbola tsy hoe mety fa izay le antony tenenako raha namalin'ny fanontanian'ny pastera hoe les questions na volonté réelle le ilaitsika. Fa le question na volonté réelle le ilaitsika hoe inona le niany antontsika fotoana tompoko dia président ny SMM teo alohako ary mantoroko amafisiko fa zany mantoroko hoe tany nahitako hoe tena olona niady ny ministre fitsarana à l'époque lorsqu'il avait été notre président de notre SMM, tena niady izy.
dia eo amin'ny toerana izy amin'izao dia miandrytsika hoe misy zavatra, tsisy zavatra aro tanteraka zato isanjato na tonga lafatra olombelona tsika fa tsy anjely dia mijerytsika aloha amin'izao fotoana izao. Fa plateforme anankiroa samihafa dia misy le décalage dia lasa tsy mifankahazo le feo ialana tsiny amintsika mpandray anjara ho an'ny namana. Ny zavatra anankiray izay tiako apetraka araka ny efa nifampiresahantsika amin'ny rahalahy tamin'ny fanomanana président dia ny hoe anisany anankiray koa tsy ahaizan'ny olona ny mampisy ny kolokolo le eto Madagasikara dia ohatran'ny hoe ny mihinana tao mihitsy tsy ahalalàn'le vahoaka ny zoany sy ny lalàna misy. Ohatra fotsiny zao ny lalàna amin'ny teny frantsay mazava ho azy na le lalàna incompréhensible ho an'ny sarambabé bahoaka ny mahatakatra azy, ary manaraka an'izay ihany koa sarotra ho an'ny olona ny mahazo an'le hevitry ny le ohatran'ny karazana ina frazy zany, le karazana terme teknika sy akoatran'ny hoe fampiarana ny lalàna izay ataonareo amin'ny SMM ve tsy tokony misy hoe karazana fandahara mpampianarina fanentana tsy haiko ahafahanareo manabe ny vahoaka malagasy indrindrandrindra any ambanivohitra satria ny ankabeazan'ny olana ara-pitsarana dia olana ara-fananantany ohatra ny fahalalan'ny olona aloha ny atao hoe zo fototry ny any ampita moa na dia ositsika hoe mandroso le mampandroso azy fantany ny lalàna aty zao tena ohatran'ny rano fisotro zany mitory zany tsy tokony izay aloha ny tanjony fa noho izy mahay lalàna dia hoe zany zavatra ataonao zany ozy izy penal zany zao tsy fantatry ny gasy zany zavatra ataonao azy zany zao dia zao ozy izy azoko enjehina ianao fa ny aty ara tsy mahalala koa hoe manana zo izy anenjika dia manararaotra ny mafia raha koa izay manana ny lalàna eo am-pelantanany dia tavela foana zany avaoaka ahoana no fanavaozana mety azonao aroso eo nivon'ny fitondram-panjakana ny ampahafantarana ny vahoaka ny zoany ao anatin'ny lalam-panjakana ny lalàna fitsarana zafady. Ie, efa nresantsika sy pastera tokoa moa iny savarananjo moa iny resaka iny fa eto amin'izay fanontaniana izay mihitsy moa le mba pitsopitsony kely mialatsiny raha mety hoe somary lavalava kely le fanazavany eto. Fomba fiteniko amin'ny fitenin-jatovo hoe matetika dia tsaky ny anivon'ny tambazotra serasera ny fitsarana ary matetika ny olona tsy mahalala raha miresaka hoe fitsarana dia tsy mahalala afa-tsy ny atao hoe mpitsara. Azavaiko mialoha aloha fa ny ao anatin'izany tontolom-pitsarana izany faravakely misy eo amin'ny valo eo ny atao hoe acteur de la justice hoe olona mentsehatra ao anatin'io tontolo fitsarana io. Ao ny mpitsara, prakitra-rana, ny greffe, ny avokana, ny mpisolo vava, misy notaire koa na le mpanao tosoratra sy teny, misy ny ino izy ny expert le fanaovana expertise sy ny sisa reny moa zany ao ny agent d'affaires moa amin'ny toerana mbola tsy misy avocat sy ny sisa dia agent d'affaires no miasa azafady. Dia maheno ve nareo pastera? Ya maheno. Eo an-karazany fito valo eo reo zany miandraikitra ao anatin'ny antanatoam-pitsarana isan-karazany raha izay. Ny faharoa manaraka an'izay dia izao ary ny tenako moa rehefa mba tafiditra ny anatin'ireny atelier atrikasa sy karazan-javatra maro niady amin'ny kolokolo sy sisa tamin'ny 2024 zao ny tena tafiditra tany anatin'ilay atao hoe point focal moa zany solon-tena ministera fitsarana eny tsika hoe code de procédure civile matière na litige foncier sy ny sisa dia tena io ary io no tena mampatonga ny olona nomenina
amin'ny resaka ady tany hoe kolokolo be tsy kolokolo be ro le marina mihitsy ny teneninao pastera am'le hoe tsy fahaiza ny vahoaka malagasy ny paikadin-dalàna sy ny lalàna mifehan'ilay ady izay edivana sy le zavatra izay edivana. Ny zavatra teneniko foana matetika de ity hoe ny mpitsara raha mitsara de zay zavatra tonga eo ambany masony miaraka na mesure d'instruction hoe mandeha manao fidinany fotony izy miaino eny am-potony ny toe-java-misy raha iresaka ady tantsika ino no amaritana ny didy izay avoakany. Misy antony daholo ny didy izay mivoaka fa tsy le mpitsara kory hoe te hampandresy an-drakoto hotakalona vola de resy rakoto na te de mandresy rakoto na te tsy maintsy atao resy rakoto de ho resy izy. Zay le olana eto Madagasikara. Tino mba fangatahako ho an'ny eo anivo ny solombavam-bahoaka. Ny ao anivon'ny fahefana mpanao lalàna moa zany raha atao banky tokana de zao misy an'ireo teneniko le tery aloha reo hoe mavesatra mitarazoka, procédure lente, procédure lourde, ny zavatra miaritra ho an'ireo fitsarana. Fa io zany ny tokony hoe hojereny eo anivon'ny député io hoe inona amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy reny hoe inona no mahatsaratsara kokoa ny amahana zao olana misy raha iresaka ady tantsika ady tany eto Madagasikara zao inona procédure maika indrindra mba tsy tarazoka ilay izy. Teny aminao pastera fa ady tany anankiray zany eto Madagasikara tena mahazo taona maro vao misy décision définitive mivoaka ary eo le olana mety efa maty mihitsy ary le olona miady de ny tarana indray avy eo no manohy de mitarazoka. Iny zany izay le anton'le hoe mba ialana kely ny resaka politika politisianina fa hoe tena hoe misy toropona député mihitsy mandinika an'le code de procédure civile ohatra hoe sy ny code foncier eto Madagasikara hoe inona ny tena mampatonga an'ity zavatra ity. Izahay na ty amin'ny syndicat ary mino maromarina fa na ny eo anivo ministère fitsarana tsy ho sakanao amin'izany satria rehefa mavesatra sy mitarazoka re procédure ao anelanelan'ireo matetika no idiran'ilay kolikoly na fiahiahina fisina kolikoly. Misy anie olona pastera teneniko anao fa tsy fahaiza no mamaky an'io didy io de misy olona mahasamby teny anazy hoe resy ianao tsy indray mpandeha tsindroa no nataty an-tranoko na eny amin'ny profesako anatonany olona de hoe resy an'izay présidente izy ity de fa nareo eo tsy mahay mamaky an'ity tsy hainay ny dikan'io any amin'le teneninao mihitsy le izy. Zany hoe misy mesura goavana mila raisina zany na amin'ny ady heloka io na amin'ny ady madio io. Tsaingoha kely eto ampanidinana nahita an'ilay commentaire teo mantsy zao hoe mba jereo momba ny resaka divorce. Tsy haiko aloha fa za pragmatika eto miresaka ny divorce tompoko eto Madagasikara tena mameno fitsarana raha mba fanadihadina nataoko. Donc sao de mba efa fotoana ny divorce par consentement mutuel zao hoe efa irahana ohatrany ny any a France mantsy divorce par consentement mutuel. Ny eto Madagasikara fisarahana mbola noho ny adisoana divorce pour faute. Misy procédure goavana tsy maintsy ajay lepo tsara ao de zay no mampitarazoko an'izy zavatra be da be ohatr'izany zany an'ilay mila fanitsiana. Za teniko tany am-boalohany angamba pastera de ny teny tsotra sy mazava hoe tsy afaka hiteny tompoko satria tsy izany miandraikitra ny asan'ny mpitsara. Tsy afaka hiteny hoe tsy misy kolikoly ao amin'ny fitsarana. Teny mihitsy tany hoe nitsikitsika tany am-boloha hoe nitsikitsika tsy mandihy foana fa matoa ny olona memenina. Fa za kosa nefa eto de mahasamby teny arombako manana Andriamarika ary io ny tena olana goavana misy. Mba hitreretinao ny pastera hoe raha tsy diso raha mbola tsy miova ny tany tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra eto amintsika raha tsy diso 66 65% izay de ao le olana. Nio didy io tsy afaka hoe zay tian'le mpitsara nosoratanao hoe ohatr'izao fa tsy maintsy
araky ny lalàna ny anoratana ny didy. Zavatra ohatr'izay zany no ilana ny am'le izy. Zay zany ny fanampin'izay ny aty teneniko, mety misy ho tezitra fa ty teneniko ty ny fitsarana tompoko représentant ny troisième pouvoir eto Madagasikara, zay le hoe pouvoir judiciaire. Ary io koa matetika no mahatonga ilay hoe lasa instrumentalisé ny fitsarana, satria ny antony tsotra be, tsy mipetraka ilay atao hoe pouvoir judiciaire na amin'ny constitution 4e république io ary du juridictionnel no soratany eo fa tsisy soratra. Ary amin'ny exécutif législatif mariany tsara hoe législatif exécutif fa ny anay hoe du juridictionnel raha ho ledy hoe du pouvoir judiciaire. Misy nuance be zany pasteur fa mety hoe misy ny tsy mahatakatra an'izay, ny tsy fametrahana fitsarana amma troisième pouvoir anazy eto Madagasikara ihany koa dia tadidio fa sorsana zavatra azy malay izy be da be na amin'ny resaka fonctionnement petraka io zavatra io hoe apetrao amin'ny maizy azy amin'izay ilay fahefanam-panao lalàna, fahefana tsara eto Madagasikara. Ke rehefa mipetraka kosa angambozay pasteur fa mbola mila rahana le zavatra be da be nazavaiko teo aloha teo hoe misy pitsopitsona procédure be da be tsy fantatry ny vahoaka any ka iny raha reseny amin'ny fitsarana izy no entiny andeha anaovana iny izy andeha anaratsiana n'ilay tsara na le fitsarana hoe be kolokolo be ao. Ny faharoa manaraka an'izay antony mbola namafisako an'le teneniko hoe tsy afaka hiteny mihitsy hoe tsisy kolokolo fitsarana satria maninona hiteny exemple anankiray akaiky aminao pasteur, misy vidéo caméra de surveillance ao amin'ny fitsaranao. Fa ao manodidina ny tokotany io misy moa ny efa tratra, misy tena hoe manararoatra 3 janvier rentrée solennelle anay dia niteny mihitsy izy hoe marina fa asan'ny avocat ozy izy ny asana conseil na fanoloran-tsaina sy ny fiarovana, fa tsy maintsy ezahana ampianarina ny olona ahalala n'ilay procédure satria ny tsy fahalalana no mitarika makany amin'ny fanaovana kolokolo matetika. Dia zay no antony na za moa zany ho an'ny tena araka izay takatry ny saiko sy afaka atoroko dia tena ataoko hoe manoro olona maro moa mety misy manaraka ato hoe miezaka manao an'ilay hoe fanoroana arak'izay tokony arahan'le olona, satria ary matetika ny olona manantona tsato misy tsara namana koa antony manantona efa tratrana, misy olana any milaza fa mpitsara pasteur misy olona milaza fa greffier, misy olona mavita manao didy sandoka andeha andrahonan'olona angalana vola be da be zany zavatra zany. Ary nisy moa ny ady sy ny tolo-leva natao tamin'izany zavatra zany ary isaorana ny zany mpiara-mombon'antoka sisa ny antony hipetrahan'ireo resaka iny izy vidéo sy caméra de surveillance eo anivon'ny palais de justice eo anosy manodidina. Ary efa mba nahitam-bokany kely izy fa mbola tsy azo lazaina hoe nahavaolana 100 isan-jato. Dia miazo zany ny solution tsotra sy mazava dia 3. Voalohany manentana anareo misolombavambahoaka satria nareo ary nareo inona maromarina, tsy vitsy moa ny solombavambahoaka ihany koa anisany misolo vava ny vahoaka mifidy azy amin'ny resaka
tsy fetezany zava-misy eo anivon'ny fitsarana, dia ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana, ny eo anivon'ny exécutif indrindrindrindra reo zany le solution telo hoe aleo jerena le point le teboka arak'le efa nazavaiko teo zay vonona afaka hoe tiany avaty aminay zao no mamety ny asam-pitsarana. Zay ngamba pasteur, mety lava be izy fa miala tsiny akony. Ilaina zay ka omena nostana fitenena fa mandra-pahinona anteteniko te da nararoatra ihany aho hoe eo indrindra no olana ngezabe ny mialatsiny moa fa tsy anana kavana raharam-pirenena zay mahita hoe manana kompétensy amin'izany ny fanoratana lalàna momba an'izany ve nisy olombavambahoaka antsika reo izay tsy manana ny minimum na connaissance na lalàna akory ny zavatra lazainao eto nefa ny monsieur le président dia tena teknika. Donc zany fanontaniana mipetraka hoe reo assistant parlementaire an'ireo ve tsy tokony olona mianatra lalàna ihany farafaratsiny no mba miassiste an'ireo député reo fa mifona fa any amintsika anie rehefa manana volamena sy gourmet eny amin'ny tanana sy peratra sy 488 dia azo fidina député dia mpanao lalàna nefa ny tsy namaky lalàna mihitsy ny masony hatramin'izay olona azy iny tsy ary finy dia anankiray ihany koa ano midirany pasteur valikely vetivety aloha zay raha mba mety mikasika ny solombavambahoaka hoe manana capacité intellectuelle sy compétence ao amin'izay ve ry zareo andinika techniquement sy ny sisa mikasika ny resaka lalàna fanotsiana fanavaozana fanovana lalàna sy ny sisa sy ny sisa amiko manokana tsy voatery fa kosa ao raiky amby enimpolo amby zato, roa amby enimpolo amby zato sa raiky amby enimpolo amby zato ny député atsika be mpahay lalàna ao, be mpahay lalàna ao amin'ny ary tsy lozany zay hatramin'ny ela ka hatramintsika miteny zao ny lalàna rehefa lanina manko tsy hoe lalàna ho amin'ny mampikony ohatra na lalàna ho amin'ny maindrano na lalàna ho amin'ny meritsetosika fa lalàna ho amin'ny Madagasikara ary ny député atsika dia député de Madagasikara. Zany hoe ilay député rehetra zany ana eto no mba angatahako hoe zay atao amin'ny syndicat de magistrat de Madagasikara ary inoko koa ny syndicat de greffier de Madagasikara satria samy ao ny ordre des avocats, ao ny chambre des notaires, chambre des huissiers sy sisa hoe inona ary zavatra ho ataotsika atsara ity rafi-pitsarana eto Madagasikara ity dia afaka hoe mamolavola an'le izy dia afaka mamifanolo-kevitra amin'ny député zany ao anatin'izay fa tsy voatery izy hoe hoarana zany na hoainy le izy fatako hoe mbola somary manana endrika politika politisiana ilay élection législative ety amintsika hoe député mampanantena amboatra lalana sy amboatra tetezana na amboatra sekoly sy ohatroatra zany mizapara ny resaka siady moa iny efa an'zareo maleo tena dia eo le olana fa tsy dirako iny satria any amin'ny législatif iny fa ny ato amintsika ato amin'ny resaka judiciaire zany man'ny vahoaka rehetra zay manaraka moa tena misy ny zavatra be da be mila remina dia vonona zany ho amin'izay fanarenan'izay. Ary meko ny mostanina angamba ny fitenenana fa lavalava ihany ny atao izay fa mandra-pahenoany. Ie tonga dia iresaka misy moa dia nisy fotoana nisy zavatra tsy voavaly ihany ny fanontanianako teo aloha satria niraisiko le exemple hoe aiza ho aiza ny syndicat ny magistrat satria raha nandray exemple hoe États-Unis ny Trump manao ny ataony hatramin'ny hoe manao resaka taxe miompapany taxe douanière reo ny cour suprême en États-Unis nanao rappel à l'ordre ny Trump dia misy limite ihany zany Trump fa ny ao amintsika sy nitenentsika teo hoe ny syndicat ny magistrat zay andraindray any vahoaka amin'izao satria ankoatran'le force de l'ordre dia faharoa ny fitsarana
raha ohatra ka todika amin'ny raharaham-pirenena tsika manana ambara ve amin'ny resaka honnêteté intellectuelle zany kodirana amin'izay hoe ianao ihany président ny teny hoe ao anatin'ny misy coup d'état fa tsy intérim dia nefa androany misy décision be dia be mandeha ao amin'ny firenena dia ohatrany hoe mangina ihany le fitsarana tsy mamoaka hevitra satria efa tsisy anteherany intsony le vahoaka. Ny miaramila tsy miteny ny fitsarana tsy miteny hitantsika moa mpanao politika miandry toerana daholo ny ankamaroany ny assemblée moa efa resanareo teo manaradry ny rano fotsiny iza zany ny anteherany vahoaka androany ao amin'ny firenena. Ianareo koa mbola miteny hoe misy kolikoly ao, tsy afaka tsy teny hoe tsisy kolikoly. Eny marina zany satria isan'ny nianatra tao a Madagasikara zay isan'ny mahafantatra ny système judiciaire a Madagasikara fa raha tsy hoe misy volonté-ny tsirairay indrindrandrindra ianareo manana andraikitra kely tsy mijoro mino fa tsy misy olona satsony satria izy ny hoe ny fitsarana fitaovana nataon'ny fitondrana rehetrarehetra fitaovana foana matahotra ny olona hiteny satria io rehefa misy raha matahory mandeha ny conseiller ministre miakatra plateau mbola masara ny endrika ny diaspora système judiciaire zany. Raha ohatra ka mivoaka ihany le cas tiany zareo tenena hoe tandremo fa zay manesina fanjakana zay manao an'izao tongany dia ianareo ny maneka tao fitaovany tsy hiaro mihitsy ny syndicat tsy zavatra ieterany vahoaka. Aiza ho aiza zany ny fijoroany zany syndicat magistrature amin'izany rehetrarehetra izay. Ohatrany hoe lava be koa ny fanotaninako izay fa zay ny amoako an'le hevitra. Valiko milisy ka le malava be alefantany ny mositana no mampatonga le misy adino mikasika an'le hoe organe manana pouvoir de décision. Zay moa zany no mila zavaina tsara. Ny syndicat syndicat anazy principalement ny asan'ny syndicat dia miaro ny tombotsoa mpikambanao aminy. Mpikambanao amin'ny SMM zao dia mpitsara miaro ny tombotsoa mpikambanao aminy. Faharoa kosa nefany eo amin'ny resaka fiainam-pirenena, fiainam-pitsarana taloha 2023 2024 reny moa hitanareo nisy ny tsipalipalitra teny ny communiqué zay ataon'ny SMM fa ny resaka décision politique tsisy idiran'ny syndicat kosa angamba zany hoe izahay no andeha andidiny exécutif hoe zao atao na izao atao. Fa raha resaka expression en tant que citoyen malagasy dia afo zay. Ohatrana zao assumeko le izy nanao ny expression ka mikasika ny resaka situation tsika avant hoe il y a 4 mois hoe coup d'état dia coup d'état le izy fa tsisy resaka intérim zany dia hoe mbola vao efa-bolana ny lasa on peut encore retourner aloha mametraka tsara n'ilay transition en tant que tel. Iny zay ny atao hoe liberté fondamentale fa tsy natao anatin'le izy hoe tary satria tary trompe tratran'ny cour suprême dia aty misy zavatra mandeha koa ty Madagasikara dia ataovy koa zao non ny zavatra takinay amin'ny syndicat dia le zavatra efa
nazavaiko taorian'ny fanontaniana izay napetraky pastera teo. Ny akoatr'izay zany a, za moa tsy miditra personnellement tamin'ny hoe fidiran'ny conseil ministre plateau sy ny sisa hoe mety hoe manao menasy andro diaspora hoe hosamborona sy ny sisa ty mony anany ataoko entre guillemets kely hoe nisy zavatra nandeha tany aloha tany avy any 4 mois de io misy zavatra miverina amin'izao fotoana izao question de relation privée an'le olona samy olona any fa ampidirana an'le fiainam-pirenena, fa tsy haiko moa hoe inona no mety hoe olana samy zareo raha iresaka le resaka diaspora raha lamosy tanina, fa iny anjaran zareo no manana zo izy nanao ny expression aneo anivon'ny ministera hoe zay ny zava-misy, fa tsy izahay no hoe iandao nareo mamoaka décision rehetra même dia ataovy, non, tsy mety zany. Ary tsika tany tandalany ny mila ajaina le fitsipika le hoe amin'ny syndicat zany tsy mety le izy. Ohatran'izany tsy aveniko anareo tamin'ny fitondrana teo aloha de tody de avy de tonontonon'le ministre fotsiny tamin'izany fotoana hoe ianao de membre ny CT ato, non, aiza koa nisy président na syndicat de lasa membre ny CT ana ministère de mikomide rehefa avy eo misy zavatra tsy mety, satria même pas 2 mois sa 3 mois après an'izay nitenena an'izay nisy zavatra tsy mety nataon'le ministre, de iny zay le tokona tsy nentiny asa iny, ohatr'izay le izy. Zany angambany atao hoe mba fahefana syndical kely anarany, de mijery aloha tsika zao mandiniky tsika zao niasa même misy ny fotoana tsy maintsy anaovana ny feedback sy ny sisa ifampiresahana ampy tsara hoe manaona sy manaona, fa mijery tsika zao de mandiniky de ho hitanareo miandalana eny ihany ny fitohizan'ny toe-draharaha. Ya, misy fanontaniana ty ho toy an'izay hoe fahazaoko ny tsy haiko raha azoko ny fanontaniany Mostanina hoe tsy manana fahefana mpanatanteraka ary tsy afaka manao tsindry mazava ho azy ny fahefana mpanatanteraka. Tsindriky kely fotsiny aloha lasa le feo tsindriky kely fotsiny de vetivety Mostanina hoe le resaka hoe mamoaka avis zany na kanao karazana ohatrany hoe lobbying ve zany, tsy haiko ny filazan'izany, mbola mitady an'le terme exact mba ahafahana manazava an'le eritreritra, angamba mety ho zay ny tindreny fa mbola anazava azy angamba izy rehefa avy eo, fa tonga de alefako ihany de avy eo Mostanina miteny satria le décalage moa misy problème enana tsiny hoe fanontaniana mipetraka hoe tsy haiko hoe nareo SMM ve na fitambarana tenenao teo hoe misy ny fitambaran'ny avocat, ny greffier, nareo tontolo fitsarana ve misy instance anankiray hitambaranareo ve, tsy fantatro iny anaran'izany, ka mety manana eritreritra hoe ty volavolakevitra ho fanavaozana fa tsy hoe ho fanarenana ny rafi-pitsarana zay atolotra ny proposition zany ny asan'ny député any orinany na je sais pas karazana ohatran'ny think tank nataonareo anoany ka azo atolotra, satria mino fa nareo misy même manana ny hevitrareo, mino fa ohatray koa ny avocat, ohatray koa reo anareo mety misy ve zany sa mbola voaeritreritra ny iny fa misaotra betsaka de aloha ngamba ny alefako any amin'ny Mostanina aloha ny fitenenana président de avy eo ana satria le décalage ty koa problème atsika be koa de ilana tsindrendra. Iverena kely fotsiny teo raha lalina satria tsy hoe tsy azoko ny asan'ny syndicat, azoko tsara ny asan'ny syndicat. Ny syndicat zay tokony défendre ny intérêt collectif na individuel membre ny magistrature, fa nenahy koa tiako tondrana anazy tsy za tsy miteny aminareo koa hoe midinana nan-dalambe, satria za anisany tsy manaiky zany hoe syndicat midina an-dalambe isan'andro zany na ty andafy io fa ny syndicat rehefa misy décision raisina kosa amin'ny firenena de mikasika ny fiainany olona eo ambany fifihezana, ohatra hoe
ny vahoaka zany tsaraina eo aminareo matetika izy nytenentsika teo hoe ny fitsarana atao fitaovana politika matetika tokony mba misy fotsiny hoe ny honnêteté intellectuelle ny ao anatin'ny syndicat teny hoe mba miteny ny zava-misy mba miaro hoe ok zay fanovana tia andao ijoro hoe aza ataonareo fitaovana ty anao an'izao ty izy ty ny domaine fiasanay dao hoe misy zavatra tsy mety enareo ihany mahafantatra hoe io kolokolo io tsy hijanona raha tsy manomboka avy anambony zao ny atao zay le nyteneniko teo hoe ny vahoaka malagasy mitady olona mitady balizy mitady olona ianteherana mino fa azonao ny tiako tenenina am'zany tsy miteny za hoe ny syndicat andehanao politika hibaiko any exécutif na fa raha mijery anareo amin'ny télévision TF1 LCI misy syndicat ao misy président association ao afaka miteny izy mamoaka hevitra tsy de ny syndicat mo miaro hoe sao de misy affectation après an'iny hevitra ny ray le olona iny de eo koa ohatrohatrizay zany tiako atongavana fa tsy hoe andao hidana any an-dalambe andao nareo hibaiko exécutif fa ohatrany nataonao zao hoe hitako daholo ny commentaire an'le resanao betsaka ny vahoaka faly satria ohatrany hoe nivoaka ny président ny syndicat ny teny hoe zao ny zava-misy eto amin'ny firenena ohatrany hoe ohatrany misy lumière kely zany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy haiko asa azonao am'izany tiako itenenina. Azoko lizy Mostanaka azoko fa ny antefan'le tena valiteny koa anankiray ho an'ilay mpanaraka antsika aloha ray mety hiparitaka ihany arak'izay ho tratrany ihany moa ty zavatra ataonareo ty ho an'izay rehetra manaraka satria misy olona tena indraindray diso fandraisana izy mikasika an'le atao hoe SMM de anararoatra kely raha lamositana ao anatin'le izy mba nazava kely am'tiako kely mariana farany fa betsaka ihany koa ny olona manafangaro ny SMM amin'ny CSM de mba tiako tsindrina farafarakely aloha zay hoe ny syndicat ny SMM syndicat de magistrat de Madagasikara, ny CSM institution mihitsy ny CSM anankiray Conseil supérieur de la magistrature ny filohan'ny republika no filohan'izy io ministra ny filoha lefitra misy eo ampikambana raiky amby roapolo eo ao reo no mizere ny carrière de magistrat zay tsisy hitsabatsabahany ny SMM raha misy zavatra hitsabahan'ny SMM angambany tsy hitsabahany fa andraikitra tandrifo an'ny SMM moa zay hoe misy mpitsara miakatra conseil de discipline de ny SMM manana droit miaro an'le mpitsara devant io CSM io zay angamba ny liay mety misy ao anatiny misy koa ny fiaraha-miasa any anatin'ny fanatsarana ny tontolo fitsarana de miara-miasa ny syndicat lizany tena marina zahay mpitsara daholo ihany ao anatiny fa naparitaritaka ny tandrifina andraikitra samy manany azy fa zavatra ray afaka anatsarana zavatra rehefa mipetraka ny fanajana ny fahaleovantena ny fitsarana eto Madagasikara rehefa tsy misy tsoa moa zany lay atao hoe fitsabatsabahany eo anivony mpanatanteraka na mpanao lalàna any amin'ny fitsarana izay ny irariana de irariana hoe ho tanteraka zany angamba azotsika atao tsara ny anany tena fa tena hoe milamina lay fitsarana malagasy. Lavalava ihany zay fotoanatsika zay satria moa ny eto foana fa tsy nizovina ihany koa ny megany olona de arak'ilay teniko teo zay président hoe mandeha moa zao ny hoe concertation hoe consultation hoe fifampidiniany mety azo eritreretina ve ny isian'izany karazana ohatrany forum national ho anareo eo amin'ny tontolo fitsarana ka mba ahafahan'ny vahoaka mihitsy anome doléance ny am'izay maharary azy io zao tany an'tao resaka divorce io mialatsiny mba misy olona zay lasa manan-karena tsy fidy amin'io satria tsy mahalala an'izy izy miresaka tany zany hoe tiako tenena hoe
raha possible ve nisiny zay hoe mba milancenao zay eo anivon'ireo mpiara-miasa aminao hoe karazana concertation nationale zay filaza zany anao refontin'ny resaka fitsarana mihitsy de avy eo nareo no manome ny volavolan-kevitra makany amin'ny solombavambahoaka mba hisaraka tsara le andraikitra bien sûr de zareo araka ny teninao hoe marina zany tsy atao anaty kitapo ray moa ny olona rehetra hoe mety misy olona ao mpahay lalàna de izy no hitarika izy fa mba miainga avy aty amin'ny fototra zany hoe le vahoaka marary mitondra fitarainany eo aminareo nareo moa malala izy koa de nareo indray avy eo no mamolavola hoe maninona moa raha foanany ty instance ty fa misy eo zao nisy ny tena lourdeur administratif zay tena mamparary ny foko mihitsy rehefa makao anosy misy le mpiara-miasa aminareo hoe hoeto any porte zao tongany tsy mila mily fa any porte zao de olona efa antitra reny mpianakaviana efa tena zoky olona be misy miakapokapoka amin'ny tany maty mosary reraka nona mamely daholo zay mamely ny aty ambany fara mandrapatonga any ambony de faran'le olona tsy sa mamonjy fitsarana zany satria hoe tongany azy izy de ka eo zany hoe mba azo hoe miangamba mety nofinofo fa alefako eo an'le izy hoe manaroatra fisinareo ray aman-dreny ataoko hoe ray aman-dreny nareo satria mahalala ny lalàna azo eritreretina ve zany revigandrako zany amin'ny instance rehetrarehetra eo anivon'ny fitsarana zao aty amin'ny farany angamba pasteur ndraisiko le to de valiko pour être franc et direct aloha zany hoe tena ampahitsiana ny tenenako an'ity hoe misy taona tena kivy raha zay ately hoe fivorivoriana colloque mbana ty an'izay ny fanatanterahana tsy tena hoe valasa paradisy Madagasikara na teo amin'ny tontolo fananantany io na teo amin'ny tontolo fitsarana zany anisany mba nandray andraikitra mavitsy teo anivon'ny tontolo ny ady amin'ny kolokolotsika moa misy famatsimbolan'ny PNUD izay raha tsy diso resaka stratégie nationale de la lutte contre la corruption nanantsika ny 2020-2025 zany à l'allure de 5 ans de nandeha indray zao teo ny 2025-2030 ny fitsarana moa zany manana vision an'le stratégie nationale 2025-2035 dans 10 ans fa ny tena manahirana amin'izy impeccable be daholo ny théoriquement zavatra voasoratra anatin'ireny ilay document zany le document stratégique iny fa fanantanterahana an'io pasteur zava-dehibe io zany mialatsiny amin'le fomba fiteny raha vao lasa vorovory pour rien foana zany le zavatra toeto Madagasikara tsy ao amin'ny sehatra fitsarana iny de eto foantsika fa hoe misy zavatra pragmatika hoe afaka atao ohatra le nyteny eniko hoe ovay le code de procédure civile, code de procédure pénale, ny code foncier fa reny mampitarazo kararay eny fitsarana rehefa miovy io manaraka izay mpitsara de tanterahana araka ny tokony ho izy zavatra ohatr'izany zany to de pragmatika ohatra teny kely fotsiny hoe maninona raha to de tsy asiana resaka appel ntsony ohatra tsy voatery zany fa to de any amin'ny cassation ohatra ny ady anankiray maninona ohatra resaka divorce maninona le divorce raha alefa amin'izay le hoe rehefa hisaraka le olona de aloha misaraka any fa avy eo le izy hoe le mpitsara mahazo loza lazaina fa hoe kolokolo sy ny sisa le izy ange le olona mila mandalo an'le atao hoe procédure de conciliation na hoe pakiady ny fampihavanany fa tsy hoe te hisaraka ary fitsarana de mirirariry eo de tsy maintsy miatrika mpitsara mpampanao fihavanana le olona de le ray tsy mety mipoitra mihitsy atao daholo ny procédure manao an'iny procédure iny nefany mensuel hoe ao anaty mety any anatin'ny embolana 5 volana zay vao vita le hoe tsy ho avy mihitsy le olona zay vao mety misy décision raisiny ny PV de carence sy ny sisa zavatra ohatra zany izy pasteur de zany mampatonga ny olona miteny am'le resaka hoe kolokolo ao anatin'ny fitsarana fa ny zavatra tsotra ny ahy zany sady conseil omeko na ny eo anivon'ny exécutif na ny eo anivon'ny ministera fitsarana de tsotra be mino fa voatazona anaty borao daholo reny documentation nanaovana colloque atelier sy ny sisa misy ino ty izy misy document reny mipetraka ho an'ny fanjakana malagasy reny rangaha tanterahana avy hatrany tsy zavatra ratsy ao anatin'ireny ny tena mba atao anatin'le izy nahita le zao zany de zao zany de zao zany fa itsika zany anao forum zay nge pasteur nisy tao nefa nanao symposium
Efa nanao colloque national français teny Ivato eny amin'ny CCI Ivato e. Tena hoe nandany volam-panjakana lany tamin'izany volam-bahoaka. Fa niany zay aiza le fanatanterahana. Tsisy. Tsika zao be da be zao resaka adin-tany, tsika be da be ny olona memenina amin'ny resaka prescription acquisitive suspendu miato. I ministre fananantany ve sy ministre fitsarana tsy haiko rehefa nisy taona ve izy efa nanambara hoe leve ve le notina suspension sa mbola tsy leve. Ny olona misy miteny hoe efa tokony efa leve le izy sasisa. Zavatra ohatr' izany le hoe lente et lourde na hoe mitarazoka sy mavesatra. Dia ao anatin'ireny fotoana ireny nefa pasitera teneniko anao, misy olona nge mavita mi-inventer pièce fausse. Fausse io pièce io a priori dia mandeha ny ady madio. Raha tsy elaela tsy mahatsapa ny adversaire anankiray hoe tena osoko akoso ty fa zao zay indray vao mandeha ny adeloka. Amin'ny lalàna misy ny atao hoe le penalty le civil en l'état. Rehefa misy adeloka mandeha ka misy ifandraisany amin'le ady madio dia miato aloha ny ady madio. Zany tsy fantatry ny vahoaka zany. Dia iny miato iny eritreretinao hoe mety ato 3 taona, 4 taona, 5 taona indray zay indray vao osokafo nandeha avy eo. Tsy avy amin'ny mpitsara zany tompoko fa noho ny avy amin'ny lalàna sy ny ady mandeha. Dia zany mamongatra eritreritra fisiana kolikoly na mamokatra mihitsy hoe manokatra mihitsy hoe varavarana ho amina kolikoly eto Madagasikara. Zay zany izy amin'ny ankapobeny. Mahita kely hitsaingoka kely any pasitera hoe solution omena fa blabla be sy ny sisa, ady hevitra moa sy debanina ataontsika teto. Dia amafisiko le solution teo hoe conseil nomeko na ho any amin'ny mpanatanteraka na ny atao ministera fitsarana manokana raha ho an'ny fitsarana aloha akoatran'izay mety hoe ho eritreritray rehefa tonga izany fotoana ifampidiniana sy sisa, dia hoe efa be da be ny document solution amin'ny fitsarana. Tsisy mampiasa. Le tsy haiko hoe inona no mety hoe difficulté sy sisa, za raha naniatrika an'le zava-misy sy sisa zany amin'ireny document sy ireny. Eo ny iverenao ka le hoe azo atao le politika zany matetika mety ho sakan'io zavatra io hoe tsy tanterahana anay aloha izy fa zao no tsy fantako. Fa rehefa tsika nge manana an'le zavatra reny dia maninona no tsy ampiasaina le izy, hiandry inona tsika. Reny ara famatsim-bola tsaiko zao reny hoe averina ve re sa tsy averina sa mety trosa-baben'ny malagasy tahaka ny teleferika sy ny sisa ve reny tsy fantatra. Dia mijaly le vahoaka. Dia zay zany no solution omeko hoe be da be ny dingana efa natao tanaty colloque télé sy ny sisa dia misy restitution foana reny dia misy résolution dia reny no tokony alaina tsirairay. Tsy ilaina intsony angamba le ivorivory lava sasia dia tanterahana le izy. D'accord. Ka amarana antsika dia misy fangatahana ny aty fangatanay manokana. Zay moa solo tena vaoaka eto, zay tsy manana titre manokana. Bon, ao ny fikambanana hoe gardien de la révolution, fanorenana miabo. Tsy ianao rery fa hatrany amin'ny toeram-panomanana université lasa cimetière de projet de thèse. Sy projet de loi zany ministère de recherche, ministère de l'éducation supérieure, ministère de la justice. Tena marina misy tena tsika champion du monde amin'ny fanaovana atrikasa ary tian'ny olona misy fa mialatsiny hoe tena hoe arosina volam-panjakana misy vola be eo per diem per noctem et compagnie sy ny sisa. Ka zay mba mangataka concrètement za zany tena tsotra be hoe azona ny ministre rehetrarehetra zany hoe sy ny député hoe ahoana fa nisy fanapa-kevitra fanoraisina tamin'izao daty momba an'izao nefa ny micré azony atao foana ny zay eto zao efa vonona mihitsy nanao karazana tiana fa lasa population sampanana tany
sisa sy ny sisa zay zany mba ohatrany hoe mba fanontaniana hoe azo atao ve zany sa hoe tsy manana droit manontany an'izany zay citoyen any aminareo fikambana be ny mpitsara. Zay ngamba ny fantaniko farany dia rehefa vita ny aty dia omeko any Morostanina koa ny teny famaranana rehefa amarina i président. Sa sisy ireny mety possible, misy possibilité tokony afaka iretirena ihany téléchargena an'ilay inty izy. Mety hoe miteny eto angamba zao vao au courant zay ianao pasteur, raha tsika moa afaka mifampiresaka eo foana tsy problème zany hijereko an'ilay documentation ianao satria za anisany niatrika ny colloque national français ohatra, resaka stratégie nationale koa toraka sady amin'ny kolokolo nge tsy adiny olombitsy adiny firenena mihitsy izy tsy hitako hoe inona ary concertation nationale tena enjana azany isany nanatrika moa dia tena teneko zany hoe tena natetika fantatra an'izay no afaka valoko amin'ny pasteur an'izay. Ena re Morostanina ngambany dia marina tsika fa lava be. Anikely tsika fa taraiky. Any anaty zany dia misaotra anao rahalahy nasay mijoro tonga amin'ny zao invitation izao mbola mankahery anao ihany mankahery anao amin'ny ady ao anatin'ny zany tontolon'ny fitsarana zay masay ihany mijoro ary mankasitraka ny vitanao hitanay be dia be ny olona manaraka anao koa hitanay dia miara-misalahy eo tsika mbola vonona zay fanometanana koa amin'izany raha misy zavatra azo iarahana dia iarahana zay dia mankasitraka mpijery fa fantatra hoe fa lavalava ny androany ka ny anareo mirahalahy mirahara androany ity dia mankasitraka ny faharoa misaotra anareo izay mpanaraka sady eo ampamakina ny commentaire raisina ny kia na ahitsy ny mety heverina fa tsy maintsy zavatra ahitsy moa zany araka ny fangatanareo ao anatin'ireo commentaire anaiky resaka mety hoe affirmation gratuite na ohatr'izany mo mandresaka procédure mandeha eny amin'ny fitsarana sy ny sisa. Za tsy mampanina anao ana manokana hoe raha mbola takatry ny saiko sy afaka hatreo amin'ny fatrany sy ny fetrany ny zavatra afaka atoro satria mba tsy handeha hanitsakitsahana ny asa mpisolo vava sy ny sisa fa raha mbola ao anatin'ny atao hoe zon'le olona tokony halalan'izao zao ka ao anatin'ny fahalalako sy ny taratry ny fahalalako jato sarota any aia ofisina kolokolo sy ny sisa fa rehefa mazava ilay fifampiresana sy fanazavana ny toe-java-misy satria dia rehefa mazava izay dia minso matoko fa hoe efa singa anankiray mba entina ho any amin'ny fifampahaizana miaino zany
amin'ity tontolo sy ny sehatra ny fitsarany ity, dia mbola mamerina sy ny fankasitrahana ho antsika rehetrarehetra samy ho tahin'Andriamanitra daholo tompoka. Misaotra président ny tsy takariva aty satria tsara fantatrareo moa fa izy dia mbola teny an-tsaha izy teo nisy avandram-beo ny tany Ameritsy tany tsy nanahona ny be dehibe amintsika mpanaraka ny pejy ny olana ara-teknika satria indraindray moa mety ny teknôlôjia indraindray tsy mety fa tsy folaka le izy fa raiso amin'ilay mipanahy eo izay vitatsika tandroany dia mirary soanao vita soa amin'ny andraikitra misaotra betsaka amin'ny